Izay mahakasika an'ireo hetsika ataon'ireo syndicaliste samihafa fa ivadika lafy mavoafa kosa indray sisika dia mahakasika ny mety ho toetry ny andro tsy ahina ny idiran'ilay rivo-doza Domazile aty amin'ny sistan'ny Madagasikara raha ny nambarany tompona andraikitra eo anivony sampana fampahafantarana mety ho toetry ny andro mitohy ny dia manatsimo atsinana ny Madagasikara ny andian-drahoana entiny andry no mikasika ny ilany atsimo atsinana no singy fanadadiana hoentin'ny Jemima Daniela sy Laza Morgan. Ny analavitra ny morontsiraka Madagasikara iny amin'ny atsimo atsinana ny nosiny ilay rivo-doza Domazile mitondra orana any amin'ny tapany avaratry ny nosiny nefa ity rivo-doza ity saingy tsy ahina ny idirany eto amintsika. Tamin'ny folo teo zany izy lazaonay vaovao farany dia mbola any an-tanomasina izy ary somary misitaka kely ny morontsiraka hatrany ny votrany hatramin'izao izany hoe 5 kilometра atsinanan'ny Mananjara misy azy. Mbola eo amin'ny heriny zany dia hoe cyclone tropicale izy amin'ny fotoana izany hoe 5 kilometра ndrivitra miaraka aminy arahana tapira mahatapany amin'ny 20 kilometra isan'ora. Izany hoe ny fitrisany zany dia miana atsimo atsinanana mahafaka 20 kilometra isan'ora. No fiantraikan'izay zany eto amin'ny toetrandrontsika zany dia mbola hotsakorana be zany ny tapany avaratra manontolo iny zany amin'izao fotoana izao dia ny fanairana kosa dia fanairana mavo hatrany zany Nosy-Varika, Mananjara, Manakara, Vohipeo, Farafangana. Mivadika ho fanairana mavo zany tokony ho maitra zany reto distrika manaraka eto Port-Berger, Mantikony, Mantsara, Mifandrina Varatra, Vohimary, Sambava, Andapa, Antala, Maroantsetra, Mananaravara, Sonaranivongo, Sainte-Marie, Fianarivon Atsinanana, Vavatena, Tomasina Voalohany Faroa, Brigaville, Vatomandro, Manoro ary Antanabo Manapotsy. Tsy akasika ny Antananarivo ihany koa ilay rivo-doza. Mbola maimaina zany tsika, ny maripana moa zany dia somary mangatsiatsika satria ny ambany indrindra dia manodidina eo amin'ny 420 degré Celsius ary tafakatra tany amin'ny 420 degré Celsius. Izany hoe somary mangatsiatsika ihany zay tsika amin'ny fotoana eto andrenivohitra. Izy moa tsy niditra amin'ny ankapobeny, tsy niditra mihitsy ny faritra Madagasikara fa ny andian-droana miaraka aminy no nakatsika dia tsy hiditra lehibe izy zany amin'ny ankapobeny. Fa miakatra ihany kosa ny renirano any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy Vatovavy fitovinana iny.